Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tratra ity talata maraina fahatelo volana jiony ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao tombo-taona izao indray efa tsika mandray ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Ny Tompon'Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra indrindra reo satria avy aminao ny mbola mahetoana ankehitriny. Dia mangataka aminao izay mba manginao ny isa-tokantrano tsirairay avy eto ary omeo ny herinao izahay. Toano mba tsy ho lavo ary aoka ny kivo ampaherezinao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe maneho fahitsiana amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa. Nalainy amin'ny Deutéronomie toko 10:25 manao hoe vato feno lanja sady marina ary famarana tonga ohatra sady marina no aoka ho tananao mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Amen. Mahasoa ny fanehoana fahitsiana manoloana an'ireo namanao sy eo anatsian'Andriamanitra. Miankina amin'ny Kristy ny fahasoavana rehetra azonao, ny ho avy, ny fiainana mandrakizay ary tsy azo atao mihitsy ny hanao tsinotsinona ny valisoa omeny. Ireo izay mahatsapa ny fianteherany amin'Andriamanitra dia tsapany tokony hanehoany fahitsiana amin'ny hafa ihany koa ary ambonin'ny zavatra rehetra tsy maintsy maneho fahitsiana amin'Andriamanitra izy ireo satria avy aminy fitahiana rehetra eo amin'ny fiainana. Raketin'ny bokin'ny lanitra ho toy ny fandrobanan'Andriamanitra, ny fidifihana, ny baikony mikasika ny fanatitra sy ny ampahafolony. Tsy mety ahita fahombiazana marina izay tsy mahatoky eo anatsian'Andriamanitra sy ny hafa. Efa novidian'ny Tompo tamin'ny rano sarobidy isika ary noho ny famindrampoa sy ny fahasoavana no azahoantsika manan-tena ny fanomezan-dehibe ny famonjena. Omena baiko isika mba hanao ny marina ho tia famindrampoa ary hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanitretena. Izao anefa nambaran'ny Tompo manao hoe nefa izao no robainareo dia izao ianareo rehetra iray firenena izao. Manamaivana ny fahefan'Andriamanitra isika no sady manao tsinotsinona ny fidianan'i Kristy antsika tamin'ny nanoloran'ny ainy rehefa manao ny tsy marina amin'ny namantsika na ihany koa aminy. Mandroba an'Andriamanitra izao tontolo izao arakaraka ny hanomezany harenany olona no hanambarany izy ireo indray fa azy zany ka azo ny ampiasaina araka izay mahafinaritra anazy. Kanefa moa ve ireo mitonona ho mpanadihan'i Kristy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao? Moa ve afoitsika ny fiadanam-po, ny firaisana amin'Andriamanitra sy ny firindram-piarahamonina amin'ireo raha lasy ny anabavy izay noho ny tsy fankatoavantsika ho an'ny asany sy ny ampahany izay ambarany fa azy. Aoka ireo izay mitonona ho kristianina ahatsiaro fa reny vola nankinina an'Andriamanitra taminy no anaovany varotra ka takiny ny anarahany ampahatokiana ireo toromarika ny soratra masina mahasikasika ny fitantanana an'izany. Raha marina eny an-tsian'Andriamanitra ny fonao dia tsy ho robainao ny fananan'Andriamanitra amin'ny fampiasanao an'izany mba hanatanterahana tetika asa manokana. Iriana Andriamanitra tokoa isika mba ho mpanompo mahatoky amin'ny arena, amin'ny fahalalana, fahaizana sy omen'Andriamanitra antsika satria ary manjakariva ihany koa merina ny ampahafola, merina ny fanatitra ary hitsinjo indrindra an'ireo namantsika rehetra. Amen. Dia Andriamanitra tsara indrisy an-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Mpianaro izay Tompo hatoky manjakariva anao ka tsy salasala ny amin'ireo teninao izay aposako aminay manjakariva mba atsiarovanay fa avy aminao ny zavatra rehetra azonay atsiaro any koa izahay fa ireo namanay ireo dia natao hisitraka ireo rehetra avy aminay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Izay miaro ny farasiaina
miaro